Tokolahy sy tokovavy fa miaraba sy mitsidika ny tokoatrantsika tsary aby a chef Marie sy tamin'ny MBS faloko miarabantsika ny tratran'ny taona 2024 vaovao a dia mirary fo mirary a soa sy ny fahasalamana sy ny fahombiazana amin'ity taona vaovao ty fa amin'ny ataona vaovao zao a dia concept zany hoe zavatra vaovao no entina ianareo ary azo tsapaitanana zany hoe ny sakafo ataon'ny chef Marie rehetra eto amin'ny studio zay hitanareo tokantrano any a dia azonareo andraona na dégustena any amin'ny restaurant misy chef Marie restaurant Laitlendia Kazomanga restaurant Laitlendia Kazomanga eo amin'ny rond-point eo dia misy hôtel 5 étages hôtel tsika dia ao ny restaurant Laitlendia misy any chef Marie azonareo andraona any ny plat rehetrarehetra dia hitanareo ato zay no ela fa anomboka atsika isainty kely ny sakafotsika androany ary dia escalope de poulet cordon bleu ao anaty mailaka sy ao anatin'ny SMS sy ny Facebook dia misy foana ny olona mangataka plat dia izahana hovany atsikelikely voalohany indrindra tsika dia manana escalope de poulet tsika dia manana tsika fromage dia fromage ampiasainareo atody tsika anankiray dia manantsika chapelure dia manantsika lafarine zany hoe lafarine ry zany no ilaina mangalary kely ny lafarine dia ataoko ato lafarine mba tsy hampadiso anareo tonga dia laharo lay izy atody kapohako ato ny atody kapohako ny atody atao ohatrany manao omelette kapohako tsara mihitsy mba hiala le madika amin'le izy izy zany ataoko voalohany ataoko ampovoany atody lafarine ataoko ato ary ny chapelure ataoko eto mitady ny chapelure iny areo tsy potona mofo fa potona mofo fanamboarana dia atsoy chef Marie iny numéro io ambany io voilà manao antsika escalope